antsika miaraka amin'ny vonona rehetra izay mahalan'Andriamanitra sady voantsin'Andriamanitra ny masina ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompony. Amen. Dia miaraka antsika rehetra riavana mahakaraka indray ity Alahady fahakelon'ny volana May 2024 ity. Volana vaovao dia avintsika loahevitra vaovao indray no iainantsika sy ny fahanetanantsika dia loahevitra manao hoe akapoavy ny fitarihy ny fanahy masina. Salamo fahaenina amby enimpolo ny andiny fahavalo ka hatramin'ny faharoambinifolo iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anarana toy. Misaorana Andriamantsika ny firenena ary asoratony feo fiderana azy izay mampietoa ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tompontsika mirosoroso fa efa nizato etanay ianao Andriamanitra, efa nanadioanay ianao tahaka ny fanadioana fotsy amin'ny efa nampiokanay tamin'ny fantsika ianao, efa nanisy esa-mavesatra teo am-palahanay ianao, efa nampaneno ianao manitsaka alohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay fa nitondra anay mivoaka ho amin'ny fitahina mahatretsika ianao. Amen. Misaotra sy makasitaka anao indrindro zahay fa narovanao navelanao amakivaky ny volana lasa iny nomena tokonandro avy belohana mahatratra ity maray vaovao ny Alahady volana vaovao izay hitsahana ity. Mahatsiaro ny fahalenenay anefa zahay, mahatsiaro fa olombelona mpanotana fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy maty no niazo fijalia no hifonanay angatana famelan-keloka avy aminao Andriamanitra. Petraka azy. Rehefa avy amin'ny lalàna sy natao vitsivitsy ampitainantsika. Ny lalàna ivelany dia mbola tsy misy. Ny lalàna fitandremana kosa dia rehefa manaraka ireo. Avy amin'ny vaom-piangonana. Antsoina isika fivonana ny eo amin'ny fitandremana miaraka amin'ny solitenan'ny fanehoana fitsaboana ary koa ny solitenan'ny komity ny dispensaire eny Vato mba ho tonga hivory eny amin'ny koletsy teolojika ny Vato amin'ny talata ho avy izao. Isaorana Andriamanitra ry avana malala ny ampitontolo izay tazana raharaha teo isaorana ihany koa isika nandray izany ampitiavana. Raha ny tokony izy dia mora dia mora ny fandaminana ny fampivavahana ry avana satria misy vitsy isika kanefa ny fetara-pahasalamana dia sarosarotra sy manahirana ihany zany kanefa ihany koa dia fa misaotra sy mankasitraka atsika manaraka tsara ny fandaminana. Tsara mampahafantatra atsika fa dimampolo ihany no ato amin'ny atao amin'ny fiangonana, dimampolo ny any amin'ny akany ary fampivavahana zao dia nandantsika lalana avy amin'ny fitondram-panjakana satria manaraka tsara izany fandaminana izany isika. Momba fandaminana ihany ry havana mahakasika ny fandraisana rehefa mandeha liturjia ny fandraisana eo am-piandohana mbola tsy manokatra ny fanasana ny
ny diakôna. Fa rehefa tena handray ny mofo sy ny kapoaka isika vao sokafan'ny diakôna ireto fanasana masina ireto. Ary ny fizarana kosa, ny fizarana dia tsy atolotra antsika eny toerana eny tokony tahaka ny mahazatra fa mandroso aty aloha isika. Mandroso isika dia mandray mofo misy carton kely ny mofo tsirairay, mandray ny kapoaka dia miverina somatsara eny toerana maka ny toerantsika. Mbola rivavakatsika. Tonga ny fotoana mandry Tompo Andriamanitra. Andraisanay ny hafatra avy aminao. Amakianay ny teny soratra masina. Ahafahanay mandeha toy ny filazantsarana. Ka tsy ho mpiaino mpanadino izahay, fa mba ho mpiaino mpankatoa. Mangataka izay fanay masina, mitoetra aminay tsirairay avy ianao. Sokafa ny masom-pananay, araka izahay ahay andray izay tianao ampitaina aminay sy izay tandrify aminay tsirairay avy. Amen. Zao ny tompo 5:5 mianarana tompo. Fa raha tona ny mpananatra izay mivahatra ao aminareo avy amin'izay dia mifanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'izay dia izy no vavolombelona anambaray. Ary ianareo koa dia vavolombelona anambara satria ianareo efa toetrandro hatramin'ny voalohany. Kolosiana dia voalohany andiny fasifika hatramin'ny 5:12 amin'ny anaran'ny Tompo. Arako izany izay koa hatramin'ny andro nampiasainay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho felona fahalalana tsara ny sitrapon'ny anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavatsira rehetra afa-ny fanahy. Mba handehananareo miendrika ny Tompo, hanaovana sitrapon'ny amin'ny zavatra rehetra dia ahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo ny fahalalana tsara ny Andriamanitra. Ray masina izay teny Jesosy Kristy tamin'ny mpianany manao hoe faratora ny mpananatra izay raiko aminareo avy amin'ny ray dia mifanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray dia izy no vavolombelona hanambaray. Ary anareo koa dia vavolombelona hanambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny teny Jesosy Kristy zany avana manambara sy mampimana azy ireo fa isy fiovana ny fifandraisana eo aminy sy ny fianana. Andeha hojerentsika fohy amin'ny fomba tena
sotra ny foto-kevitra manao hoe miasa ny fanahy masina eo amin'iny mba ahafahantsika mamantatra tokoa hoe atraiza ny lanjan'ny fankatoavana izany fitalian'ny fanahy masina izany. Koa ny asan'ny fanahy masina eo amin'iny raha izao soratra masina izao ny jerena dia voalohany maneho ny firaisana an'Andriamanitra. Ny fanahy masina miasa amin'iny maneho ny firaisana an'Andriamanitra. Ambaran'i Jesosy fa rehefa tsy eo intsony izy amin'ny fotoana izay tsy maintsy andehanana izay fanalazainy tany aloha dia ny fanahy masina no irahany. Ary ny fanahy masina io dia vahoan'Andriamanitra. Ary raha vahoan'Andriamanitra ny fanahy masina zany dia mazava ho azy fa azo antoka izany. Mazava ho azy fa manana ny toetran'Andriamanitra izany. Ary noho ny asan'ny fanahy masina vahoan'Andriamanitra eo amin'iny zany no ahafahany mifandray an'Andriamanitra. No ahafahany manantona an'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana maty Jesosy Kristy mivatana izy ilay tonga nofo no nampifandray ny olona amin'Andriamanitra. Fa eto kosa dia ny fanahy masina no irany hanao izany asa izany. Fa ny faharoavana ny asan'ny fanahy masina eo amin'iny dia mampafantatra ny asan'i Jesosy Kristy. Araka ny ambaran'ny tompo eto amin'ny andininy fahaenina amby roapolo tapany hoe dia ny fanahy fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray izy no vavolombelona anambarana. Tsy mijanona teo amin'ny fanambarana Jesosy anefa izany hoe asan'ny fanahy masina izany fa hoe io Jesosy. Fa ny vavolombelona dia ilay manamarina fa tena misy ny nataon'i Jesosy. Ilay tena manamarina fa Jesosy koa dia avy amin'Andriamanitra, iray tamin'Andriamanitra. Arak'izay nambaran'ny tompo hoe izao sy ny ray dia iray ihany. Ka ny fanahy masina no afaka manamarina izany. Tsisy olona afaka manamarina izany satria tsisy nahitany isan'Andriamanitra. Koatra ny fanahy masina. Ny fanahy masina zany dia manambarana Jesosy Kristy eo amin'olona isan'andro isan'andro. Jesosy naneraka azy. Ny asan'i Jesosy no lazainy. Ny fahagagana nataon'i Jesosy ny teneniny. Ny teny sy ny fampianarana Jesosy no ambarana. Io fanahy masina io zany tsy izy no ambarana amin'ny fanahy azy fa ilay Jesosy Kristy izay naneraka azy. Hitantsika eto amin'ny tokontoko tsara ny amin'ny Gideona izay lehilahy mitovy amin'ny mpianatra ihany saritaona tanosy. Kanefa rehefa nitsondrin'ny fanahy masin'Andriamanitra izy dia nanino lasa tarika, lasa nitondra ny fandresena manoloanareo fahavalo izay nampahory ny zanak'Israely izay nangeja azy ireo nandritra ny 7 taona. Ary tsy asiana ve zany raviny 7 taona mamboly ny zanak'Israely tonga ny Midiana maka ny vola eny tambara. Miompy tonga ny Midiana maka izay rehetra ao tsoa tsy misy azy. Ao anatin'ny 7 taona. Kanefa rehefa niasa tamin'ny Gideona ny fanahin'Andriamanitra mitsanga izy ary nandresy manoloana ny vavaka. Ianao ry havana izao koa iran'Andriamanitra amin'izao fotoana misy atsika izao izay ady ny finoana ao anaty kristianina. Isika mirano anambara. Misaotra anao izay Andriamanitra no ny amin'ny teny nampitondrainao ny fanaontinao. Misaotra anao izay ny fanahy masina manazava ny teninao, mampianatra miaso ny solovavanay. Mangataka izay Andriamanitra. Aoka hiasa manakera ao anatinay ny fanahy masina. Amin'ny hevitro izahay aizany mankatoro fitadiany ny fanahinao. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonanao. Ndreto izay izay tonga ato an-tranonao zao alahady maraina izao. Avy-tsay aminay ny fitahinao. Ampahery izahay ome fahasalamana ary ovy amin'ny aretina tahisy ambino amin'ny ataonay rehetra. Mivavaka ho an'ny zanaky ny fiangonanao izay tsy afaka miakatra ty an-tranonao no ny amin'ny fihetrisa. Ao ihany koa ny antony maro samihafa. Vangio any misy tokantrano sambaravarana izy ireny
Andriamanitro ampahireny izy indrindra koa. Ao ny any amin'ny fahatany, ny any amin'ny fitan-dranomasina. Lavitra anay izy ireny Andriamanitro, fa akaiky anao, jereo mitafinao kavanty, ampahireny izy indrindra koa amin'ny fanaina masina. Mivavaka izahay ho an'ity firenena ity, jereo manokana tombokavo vonjeo. Ahafao, arovo amin'izao valana retina Covid-19 izao. Matoko mananao zay Jesosy. Eto indrindra koa Jesosy dia mahatsiaro mangavaka izahay, ireo mpanomponao izay nanorakisaorana teo anatrianao. Ray izany manotrakasika no anatrianao, ary ianao dia ampotsaka mandrakariva ny fitahinao amin'ireo olona ireo, mba sy hampahery azy ianao, amiazy esy fahasalamana, fifaliana sy fiadana. Dia apetraka feno sy tanteraka ambany fitariana ny fanaina masina, ny fiainanay manontolo, mba handehananay araka ny sitraponao. Amelananay tiana indrindra ny Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany, ary fifaliana ho anay ankehitriny, ny miaro ny olona indray amin'ilay vavaka nampianarin'ny tompo anay manao hoe raha izay Andriamanitra, ho anasiana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, dia tiratantany ny azy, no anay ny saza anay, ary mamelany ny iray, ary mamelany izay lehibe aminay, ary tonga ny fakapana, manafara ny rasy, manafara ny ziny, ary tonga ny izay. Iroso amin'ny fanasana tomposika rehefa malala, manoketo rehefa miteny tantona hoe hiara-mitsangana isika, dia ny mpandray ny fanasana tompo ihany no mitsangana, fa ny tsy mbola mpandray kosa mipetraka ampilaminana ny vavaka mangina ao amiko. Amen.
Hoe niteny voasoratra ny apôstôly masina fa Jesosy tompo tamin'ny miavintsy any amadina azy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy novakiny ka hoy izy ray hany ity niterako izao omenao anareo izao nataoko fahatserovanahy dia araka izany tompokoka rehefa mihinana teo izy misy koa amin'ity alalao eto fa ity no raha dia ny amin'ny faletena vaovao izay alatsaka ho anareo ho famelan-telo izao nataoko fahatserovanahy na oviana ny sotropianana fa na oviana no mihinana ity mofo itony sy misotro amin'ny kapoka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandrafiavo koa ny mofo izay vakitsika dia manambara ny tenan'i Jesosy Kristy izay novakina ho antsika koa satria iray ihany ny mofo isika rehetra na dia maro aza dia tena iray ihany amin'i Jesosy Kristy satria samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoka saorana izay saorantsika dia manambara momba Jesosy Kristy ilay rano ny fanekena vaovao izay alatsaka ho antsika ho famelan-keloka. Aoka hiara-tsangana isika azy mivavaka. Noho izany teninao fanorenana ity sakramenta masina ity izany ry tompo rainay any an-danitra zao dia indreto zahay manao eto anatrianao ny fahatserovana ny fahatongavany zanaka olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsanganany avy tamin'ny toerany maty ary ny fiakarany tamboninaitra sy ny fifonany mandrakizay ary miandrisy mitarony fiderenany izahay mangataka aminao raino ary dino ny fanaina masina ho amin'irety famantarana ireto amasiny mofo hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy amasiny kapoka hanambara ny ranon'i Jesosy Kristy aoka hiasa ao anatin'ny mandray ny fanasany tompo tsiraray avy ny fanay masina mba hatsiarovanay ho tena tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ranon'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay mianoanay reny manitra tokoa noho ny fitiavanao sy ny famondraponao ao amin'ny Kristy. Amen. Mipetraka ianay. Mahafahatsika mandray ny finoana sy ny fitiavana izao tena sy raha mason'i Jesosy Kristy izao ry avako malala andesika hiaraka hiomina amin'izao vavaka fanetretena izao. Hivavaka isika tompo tsy mety atao hoe zanakao tompo tsy mety hiverana mbanitafitranakao tompo tsy mety hitsikina zay sotsokony latsaka ka ny tatapatra ao avokory aho ka rehefa oly ianao sy izay manatona tsy tsikoaka. Dia izao no fandaminana miavana hanokatra ny fanasana ny diakonina ho aterina aloha ny amin'ny akany efa milamina somatsara izay atao ny era faefatra amin'ny dimampolo sy roanjato ny rosy manao ny rakitra manao zelona maka mofo maka kapoka heverina hiverina isika ho an'ny atao fiangonana dia anareo rano izay voalohany mandeha aloha zareo mandeha ny atao fipika sy ilany ato dia mandeha anareo rano izay voalohany ny aty aloha mandeha voalohany tariany tekony mitazoma tsara ny afovoany mandeha indray ny rano izay atao amin'ny ilany atsinanana tariany tekony tsy misy nyfaneny sika vitany amin'ny ilany atsinanana mandeha indray anareo rano izay atao amin'ny ilany andrefana tariany tekony ianareo atao andrefana dia miodina vanirina manao ny rakitra maka ny fandraisana dia miverina manara-dreny ho anareo amin'ny akany dia tahatra ihany keo.
Oi Jesu Kristi Tumpsitje, rais han ikim tinaku zonato faatsin fana. Misoran Jehovah di fanaju, acerita tonatju, misoran di dalam masni. Amen. Pujo Jesu Kristi Tumpsitje, stunarurita iti, fai kim raku, zonato faatsin fana. Misoran Jehovah di fanaju, ariaza misha duinon fita hian riketja. Misoran kusai di Jesu Kristi pungsian di manutran. Fafa kanang layara kusai miti isakra mita masna iti. Iti ebis mandakari jopan faswa panun stiaina nai. Andiana na yang fifa lina sinfiadana. Yaruban yang faka panasan pagat siapa. Arma payah risa nai. Kami tiga manang rai. Kami asa mantra yang sekian yang dapat. Jadi sungai kawan orang jalan kat kami masa. Kita kaya. Zawalnya di pandai panasan kekuatan. Yuhapa Yesus Kristi. Wajibnya jawab nadai kina senaran. Mi pahiman berkaliber. Mi babaka asam saja. Mi saudara sahabat tadi. Faizan sila pun ada mantum Kristi Yesus wanari. Asam munifan. Asam nuncinan famani. Fantar sahabat tadi. Hajun maksud sar. Fadiu. Nifano aksari. Nira kapal kursi baca pun di Purwali, waktu itu kami sekian sudran dia sangat sedih. Di Petra kami Bapa